Tany Antsoy polisy iray izay maty tao anatin'ny violon. Ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo izay avy any Antsoy ihany no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. HCC nametra-pialanina inandrasana Georges Merlin Nasolo izay solon-tena ny teny miaram-pirenena eo anivon'ny fitsarana avo malalam-panorenana tamin'ity herinandro ity hatrany. Zay mbola hitondra ny fanazavana mahakasika an'izay moa ireo avy eo anivon'izay HCC izay ny amin'izay hoe fametrahampialany izay ary dia hoarantsika eo no mety ho tohin'izay raha fametrahampialany izay hatrany. Faritra Anosy Madagasikara dia faritra 420 anisan'ireo misitraka vidin'ny tany mirary ny faritra Anosy 20 ariary amin'ny commune Ambonivohitra ary ariary 10 ny amin'ireo commune Ambanivohitra 10,000 ariary araka izany efa mahazo tany 10 metatra toradro any Ambanivohitra any ary 10,000 ariary efa mahazo iray hektara na 2 metatra toradro. Tanjona ny sitrahany vahoaka malagasy ny tany eto amin'ny tanindrazana izany hoe eto Madagasikara izany hoy ny filohan'ny fanavaozana tao Taolagnaro tamin'ny andro ny 13 Jona 2024 Madagasikara any malagasy mijoro ny fitondrana fanavaozana izay tariny filohan'ny Colonel Mikael miaraka amin'ireo ekipany ao anatin'ny izay hoe ministeran'ny fanajarirana tany sy ny raharahan-tany izay mba hamerina amin'ny malagasy ny tany amin'izao ankehitriny izao. Tsy avelantsika hitomany intsony ny vahoaka malagasy fa ataontsika mihorohoro ary faizintsika ireo mpangalatra sy mpandrava-tany ho hiatrany ny nambaran'ny général Wilson de Roland izay ministre ny fanajarirana tany sy ny raharahan-tany raha nanolotra ny schéma régional d'aménagement des territoires izay miisa 70 valo amin'ny faritra Anosy ary valo hafa amin'ny faritra Androy sy nampahafantatra fa hisy karatany 540 zaraina amin'ny vahoaka tompony any antoeranany atsoatsy ho izy ireo hatrany. Midika izany fa tena miady mafy ho an'ny malagasy amin'izay hoe resaka tanin'ny malagasy izay ireto mpitondra ao anatin'ny fanavaozana ireto amin'izao fotoana izao ainganeka tena mba ho iady mafy hatramin'ny farany izy ireo ka tsy ho verimaina izay ezaka rehetra ataon'izy ireo amin'izay hoe fampananany tany izay. Député Fidèle Razarapierre tsy marina ny filazana fa no isiriny teny miaram-pirenena ny zotsy azo ny anjehana na immunité parlementaire any député Radjerson Antoine fa manao serasera izy sady mahana amin'ny zavatra nataony ho hiatrany ny filoha alefiny teny miaram-pirenena Fidèle Razarapierre nambarany fa efa niantso sy nanontany azy io sombam-bahoaka io ary efa nolazaina azy ny marina fa mbola voizina ihany ilay resaka nefa zavatra tsy misy akory tsy misy dika ny manala izany immunité parlementaire izany ho an'ny sombam-bahoaka Radjerson Antoine raha tiana izany araky ny nambalany hatrany mivory manao sonia sy miady hevitra fotsiny izahay dia vita izany ho ity vimpanina avy any Toamasina ity raha nitondra ny fanazavany manoloana an'izay resabe momba ny député Radjerson Antoine izay. TPI mahajanga indray asa fa tsy kabary ambony latabatra fanavaozana izao ary tsy misy olona ambony lalàna izany. Nahiditra ponja vojomaika ilay zandary izay nitifitr'olona namonjy alim-pandihizana tao Bekobay ny herinandro taloha iny rehefa niakatra fitsarana ka nandalo tao amin'ny tonia mpanao lalàna tao mahajanga tao. Olona 720 ihany koa no efa nahiditra ponja tamin'izay raha famonoana zazavarira tany an-tany mivony misy ny mpampianatra zamba ary mpitaiza ilay zaza voasaringotra ao anatin'izay raha izay tsy avela hanjaka ny ratsy ary tsy maintsy faizina izay mandika lalàna fa indrindra ireo mpamony olona na inona ny fahefana ananany ho hiatrany ny lehibe ny fampanoavana tao mahajanga tao manoloana an'izay hoe fidirany amponja ilay zandary izay nitifitr'olona tao Bekobay izay. Tany Antsoy indray tikitiky nisongona fiara anaty tetezana saika nidofitra tamin'ny taxi moto manomboka tazana mivezivezy ao Antsoy renivohitra ny faritra Sofia iny ireo tikitiky na bajaj izay mbola mampisy resabe amin'ny fankatoavana azy ireo hiasa any antoeranany. Lainga ny filazana fa nanao sonia fankatoavana ity fitaovam-pitaterana ity ny ben'ny tanàna
Haronomenjanahary Vanessa raha ny fanazavana nataony tamin'ny andro 20 Jona 2024 efa anatin'ny dinika famahana io olana io izay miteraka resabe io kosa izy ireo sy ny tompona ndraiky mpanjakana any fotony any. Mbola tsy ara-dalàna araka izany ny fahafahan'ireo bajady izay miasa ao Antsohihy ary ahina hitera-doza ny fivezivezeny noho ny tsy fahafezan'ireo mpamily sasany ny lalàna mifehy ny famovizana na code de la route. Tao anatin'izany rehetra izany dia niseho ihany koa izay hoe loza izay saiky nateraka n'ity bajady ity tany Antsohihy izay satria naiky dovitra tamin'ny taxi moto ilay bajady rehefa mandeha mafy nisongona ny fiara tao anaty tetezana. Asa raha mba misy fanaraha-maso amin'ny tsy fanarahan-dalàna misy eto Antsohihy ho izy ireo hatrany. Tsy karitra fa goragora ny fandraisana andraikitra ary manjaka ny kaboraraka ka samy manao ny saim-pantany ny rehetra amin'izao fanavoazana izao hatrany hoy ny solitenin'ny vahoaka izay naneho ny heviny manoloana an'izany rehetra izany. Mbola any Antsohihy ihany voalaza fa mambo ilay mpitandro ny filaminana efa somary nahazo taona ka nanakorontana ireo namany izay miasa anatin'ny komisaria mandrahona hitifitra amina basy mihitsiny ka nihidiny izy ireo tanaty violon. Tsy fantatra nefa izay nahazo azy fa vata mangatsika izay mifatotra tenda amina lamba no hitany maraina n'izay. Heverina ho namono tena tao anaty violon raha ny fanazavana voaray tamin'ireo mpiara-miasa taminy tany Antsohihy izay hatrany. Polisy efa tokony hisotro ronono amin'ny heron-taona izy io raha ny fampitam-baovao voaray hatrany ka dia mirary azy handrem-piadanana ary mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Na dia eo aza izay fahasanany ity polisy izay maty tao anaty violon ity dia mbola mitohy hatrany izany ny fanadihadiana ny amin'ny mahakasika hoe inona marina no antony tena nahafaty izy io tao anatin'izay violon tany Antsohihy renivohitra izay. Tena maty namono tena tokoa ve sa maty nohona atsika na ihany koa hanoanana na ihany koa maty nohony darika ho ireo sasany izay mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao manoloana an'izay fahalasana ity polisy izay maty tao anatin'ny violon ity izay niseho tany Antsohihy renivohitra moa izay tranga rehetra izay. Ao indray hoy ny sasany manoloana an'izany rehetra izany hoe noho ny adiny vadiny ilay polisy sy ny vadiny tany an-trano dia tsy maintsy miantso anireo namany polisy zany ny vadiny tany an-trano tany mba haka an'ilay rangahy satria ny famaly be ary mety fandratra mihitsy ny aza izy ireo raha toa ka tsy nisy an'izay fakana an'ity polisy ity tany an-trano izay ka tsy maintsy nodina violon moa izy rehefa noentina tany amin'izay toeram-piasan'izy ireo any amin'ny kazerne ny polisy izay ity polisy ity. Rehefa tonga tao amin'ny violon moa ilay polisy dia iny fa variana ny jery-baolina amin'izay ireo naman'ny polisy ka izay no nahatonga azy ireo tsy nahatsikaritra an'izay famonontena izay nataony tao anaty violon izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino like ny video antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.